avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Antsiray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra anao ny vaovao. Aladin'ny Pâques, fety iray manan-danja ho an'ny mpino kristianina rehetra manerana izao tontolo izao. Fankalazana ny itsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Zava-dehibe tokony ataon'ny kristianina ny fibebahana, fanoloran-tena ho an'Andriamanitra araka ny afatry ny pretra tamin'ity androany ity. Nandresy Jesosy ary andresy isika hoy ny mpitandrina filohan'ny FJKM marana-pita afatra ho an'ny kristianina rehetra amin'izao aladin'ny Pasika izao. Ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izay mampahery antsika fa natoinina heverina ho herin'ny vola, tsy haresina ovinana oviana ny herin'Andriamanitra dia hitondra famonjena. Any ivelany, tsy nanaja ny teny nomeny ny amin'ny hitsaran'ny ady mandritra ity fetin'ny Pasika ity araka ny baiko nomaly ny filoha Rosianina, antony hampangany ny filoha Ukrainianina ity farany. Ny fanafihan'ny Rosia ny Ukraine izay mbola mitoy hatrany amin'izao fetin'ny Pasika izao, tsy araka ny fifanarahana raha ny fanazavana. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Miaraba antsika ny tokantrano ihany koa natratra izao fety ny Pasika izao, hanomboantsika ny fampahalalam-baovao fety iray manan-danja ho an'ny mpino kristianina rehetra manerana izao tontolo izao ny aladin'ny Pasika, fankalazana ny itsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izany. Zava-dehibe tokony ataon'ny kristianina ny fibebahana, ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitra, ho ny afatry ny mopera avy amin'ny karan-tanymena tamin'ity androany ity. Tsiara soary velo. Ankoatry ny fety Noely ankalazaina isaky ny 15 ny volana Desambra, isan'ny fotoana manan-danja ho an'ireo mpino kristiana ihany koa ny androandroany. Ny aladin'ny Pasika izay fandresen'i Kristy ny fahafatesana, nanafan'Andriamanitra ny zanany tao anatin'izy io an'ilay ratsy ka lasa fandresena ho an'ny olombelona ety amin'izao tontolo izao, raha ny fanazavany mopera Rakody Justin apervikera eo anivon'ny ekarany tanymena. Be tokony ataon'ny kristianina dia mivavaka ary mivavaka mifosiny fanahy, ka rehefa mivavaka tsy atao atendromolotra fa ny mivavaka dia mino aloha an'Andriamanitra, dia mitsaoka ny fahandrianany, dia mifona amin'ny ota izay natao, dia mangataka izay ilaina na ara-panahy na ara-batana na ara-tsaina ary misaotra no nefa nahazo. Minota teraka isika an Jesosy ary aza matahotra ny fahafatesana, fa raha tena mino tanteraka isika ka tena tia azo tokoa miaina maha-kristianina antsika, tokony tsy hatahotra ny fahafatesana fa io vavahady idirantsika any amin'ny mandrakizay ary ny fisarahana tsisy tsony ihany. Fa ny olona tsy mino ary tsy mihavana amin'i Jesosy no ory ary matahotra mafy dia mafy andra fahafatesana ho tahinany ny Pâques, ino ny Kristy nitsangako velona isika rehetra. Fotoana nanovozan'ny mpino kristiana hery vavao hiatrehana ny tolony ety amin'izao tontolo izao ny herinandro masina izay ndiavina fa indrindra ny androandroany. Fotoana tokony hametrahampihavanana amin'Andriamanitra ibebahana. Alahady ny Pâques voamaraina koa no voalaza ao amin'ny evanjely fa niala tamin'ny fasana velona indray Jesosy. Pâques nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Fahafatesanao aiza ny fandresenao, fahafatesanao tsy anao tompony teny farany, fandresen'i Kristy anao ka levona nanehoany fa velona i Kristy inona sy toriana ary velona mandrakizay. Dia ny apôstôly nitsangana ho vavolombelona fa ny velona indray niala tamin'ny fasana, velona indray ilay ny vonoana ka nalevina ny somamasina ariva.
tamin'ity androany ity samy nanana ny endrika nampiavaka azy ny fankalazana ny fetin'ny paska ho an'ireo fiangonana rehetra mankalaza ny nitsanganany Kristy tamin'ny maty asika feno avokoa ny trano fivavahana. Mbola mikasika izay andro ny paska izay hatrany nandresy Jesoa ary andresitsika ho ny mpitandrina ny filohan'ny FJKM ranampita hafatra ho an'ny kristiana rehetra amin'izao alady ny paska izao. Ny fitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty izay mampahiry antsika fa natohina heverina ho herin'ny vola tsy aresina ovinanoviana ny herin'Andriamanitra ty hitondra famonjena izany fa nampalazavana mikasika izay hoentiny irina fitiavana. Fandresen'ny kristiany Satana sy ny fahotana ary ny fahafatesana ny paska. Resy ny fahotana ka miravoravo amin'ny famelan-keloka noho ny ran'ny Kristy ny mpanota mibebaka rehetra. Resy ny fahafatesana ka tsy matao maty isika mino an'i Kristy. Nandresy Jesoa ary andresy isika hoy ny filohan'ny FJKM nampita hafatra ho an'ny mpino rehetra amin'izao fety ny paska izao. Fa raha mbola eto an-tany isika dia mijoro amin'ny fahamarina miaraka amin'i Jesosy Kristy ka namanampatra ny hely ny hanam-potehana antsika azy ilay ratsy. Ary mety aondro vetivety izy ka hanjakazaka dia fantatsika izao fa tsy afaka hanjaka amintsika velively izy. Tsy misy fahefana ety an-tany afaka hifanandrina amintsika satria ilay nomena ny fahefana rehetra any an-danitra izay ety an-tany no momba antsika. Eny nandresy Jesosy ary handresy isika. Ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia toky makadiry ho antsika fa nahoana Jesosy zay inontsika dia hamarana ny alina lava ny tsirarina sy ny fanaparam-pahefana ary ny heritreritra rehetra manapotika ny fiainana ka hampiposaka marainako vaovao hamira-piratany fahafahana ho an'izay rehetra hiarany tsirariny sy ny tsindrio falavo fa nandresy Jesosy ary handresy isika. Mamelony indray mifanantenantsika ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty tsy hatana mandrakizay ny vahoaka akory ny fasan'ny fahantrana ary ny fanazavany. 3 andro taoriana ny nahafatesana dia mampahatoky antsika fa voafetra ny herin'ny ratsy. 3 andro ihany tsy maintsy hifaran'izany ka nafaran'izay mangirifiry aza ny vokatry ny ataony ny fandresen'ny tsara ihany no tompony teny farany. Hifarana izao fahantrana izao, hifarana izao fahoriana izao, hifarana izao fa voafetra ny herin'ny ratsy. Eny mino isika fa nandresy Jesosy ary handresy isika. Ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia mampahiry antsika fa natohina heverina ho herin'ny vola toy ny vola nomenan'i Jodasy Iskariota mba hamadihany an'i Jesosy na ny vola nanam-piainam-bava ireo miaramila hampielezany lainga. Ny herin'ny vola dia tsy haresy naoviana ny herin'Andriamanitra ty hitondra famonjena fa nandresy Jesosy ary handresy isika. Nanamafy ny mpitandrina filohan'ny FJKM fa ity no afatra paska farany amin'ny maha filohan'ny FJKM azy. Miamazo vala ny politika ny samy makao azy izay mivoana amin'ny drafim-piarahamonina nahafantarana ny malagasy hatramin'izay. Manana andraikitra ao anatrihan'izany ireo mpisehatra amin'ny mozika ho ny Dr Rakotobe Andriamaro. Ny hira izay voasokajy ho fitaovana mahomby ampitana hafatra eto amintsika raha ny fanazavana. Ivy Richard no mitatitra any Jibrian'izay. Eo anatry ny endrika fivahan'ny rafim-piarahamonina ankehitriny, manana andraikitra lehibe ireo mpiangalin'ny mozika hoy Dr Rakotobe Andriamaro, mpanoratra sady mpamorokira. Tokony irona amin'ny fanasoavana sy ny fanabeazana ny mpiarabelona ny mozika amin'izao vanim-potoana izao raha ny faneho-keviny. Za netomboka namorokira tamin'izao 7 fotoana. Netomboka nitendry zava-maneno, nitendry ny harmonie tao am-piangonana koa 7 fotoana. Voatery tsy maintsy nanao an'izany zavatra izany satria indraindray tsy afaka le mpitendry tamin'izany mampiomehy tsy mahatakatra n'le ato misy an'le voizina izay taloha misy an'le voizina dia ny tena tsy mahatakatra n'ino fa dia tsy maintsy nizokoka ny manindry an'iny dia za mitendry eto ambony eto. Isan'ny hira mety mahatratra any amin'ny amanjatony ihany le izy raha ohatra ka dia zay raha isaina. Ary ny tenako manokana moa zany rehefa mamorokira
dia petroko mpanokana eo amin'ny hiravoronyko ny alehibean'izany hoe fiarahamonina zany fitiavana ny vahoaka tsy mandady arina. Tsy tokony ianona amin'ny fitadiavam-bola amin'ny alalan'ny mozika fotsiny ihany ireo mpiangaly zany fa tokony ivoy ny fitiavana sy ny fiombonana amin'ny alalan'ny hira raha ny fanazavana hatrany. Ho an'ny eto Madagasikara, ny hira no isan'ny fitaovana mahomby ampitana hafatra ka tokony no mahasoa ny mahatsara ny fiarahamonina no ibantoerana amin'izany. Ankoatry ny fitaovana entina manabe sy ampitana hafatra, amin'ny mampitsabo azy, nanao fikarohana ihany koa ny tenany ary nafantatra fa fitaovana ahafahana mitsabo ny mozika. Aminay ny mozika aloha dia zava-dehibe ary manampy ny olombelona rehetra azoony ny manampy ny fiainany. Samy nahitany hoe inona ny mozika mety aminy, mahasalama azy. Mozika zany dia efa voapirofiny manam-pahaizana fa misy lanina ao amin'ny neurone ao anatin'ny loha izay manampy be dehibe any zanak'olombelona rehefa ohatra ka misy mozika tiany le olona zany. Ary marina mihitsy zany fa ny mozika zany dia entina anasoavana ny mpiarabelona. Fandresena ny Paska ho an'ny mpino kristianina ary tokony iainana amin'ny andavanandro zany hoy Dr Kotobe Andriamaro izay namorona hira-pivavahana maro ihany koa. Eo anatrehan'ny fahasahiranana sy zavatsarotra iainana amin'ny andavanandro, ilaina ny fiombonana sy ny firaisan-kina ioarana amin'izany. Zava-dehibe amintsika olombelona ny rano no sady manakasina ho antsika malagasy. Antony nahatonga ny Musée de la Photographie de Madagascar nikarakara ny fampiratiana momba ny rano izay nisokatra ho an'ny daholobe nanomboka ny 5 aprily lasa teo ary aritra enim-bola natraka ny fampahafantarana. Fanadihadiana mikasika izay hoetiny Gabin Iloa. Taoriny ireo loha hevitra maro ny fandimby sy famerenana ny tantara momba ny Madagasikara. Ny fampiratiana ny rano indray no hetsika karakarain'ny Musée de la Photographie de Madagascar. Nosafidiana manokana ny rano tamin'izao andeha manaraka izao no izy manandanja amintsika olombelona amin'ny ankapobeny fitaovana ny rano fa ihany koa hery sy manankasina araka ny finoana nentim-paharazana malagasy. Ny antony safidianana ny rano dia satria ny rano dia mahakasika ny olona rehetra sy ny tontolo iainana rehetra. Rehefa misy ny rano dia tsy taitra ny olona ary ny rano dia tsy manaitra ny saina satria tahaka ny tsy misongadina. Fa rehefa tsy misy izy vao mikoropaka ary rehefa mietsika izy vao taitra ny olona ary miaro tena. Ary rehefa tena tesitra ny rano dia marefo ny olombelona kanefa ny rano koa dia mikolokolo ny fanahy dia ny rano manova ny fijerintsika ny tontolo iainantsika sy izao hita rehetra izao. Manamarika an'izao fampiratiana andeha ny 17 nataony ity ivotoerana ity ny fanomezana sehatra ny mpanakanto malagasy ireto farany izay mampisongadina ny talenta sy ny kolotsaina andravahana ny fampiratiana mandritra ny enim-bolana. Tamin'ity indray mandeha ity indray izay dia tsy niasa rery fa misy artista mpanakanto mpamorona ny asa tanana atao amin'ny rano sy ny tanimanga. Dia misy ihany koa artista izay manao ositra dia izy koa no nanaingo ny efitra anankiray ao anatin'izao hetsika ataonay izao. Dia misy ihany koa ny tarika mpanao tantaran-tsehatra izay miara-miasa aminay koa aneo angano tantaran'ny zazavavin-drano ranoro aseho an'ny olona rehetra. Izany hoe zany misy zavatra miova tokoa isaky ny manao fandaran'izay. Isokatra ho an'ny daholobe ity fampiratiana momba ny rano ity araka ny fampahafantarana 7 isan-taona ny mpitsidika ny Musée de la Photographie de Madagascar 27 isan-jato amin'izany dia tanora avokoa. Raha ny fanazavana voaray manana tahirin-tsary raha etsy isa ity mozea ity. Fa ireo boky miresaka ny fampivoarana maha-olona na ny développement personnel no isan'ny mahaliana kokoa ireo tanora mamaky boky amin'izao fotoana. Ny famakiana boky izay mila fahazarana ny ankizy hatramin'ny fahakeliny izay adidy sy andraikitry ny ray aman-dreny tsirairay avy. Fanadihadiana. Mbola manana ny lanjany sy maha izy azy ny boky eto amintsika. Amin'izao fotoana ireo boky miresaka fampivoarana maha-olona no mahaliana ny mpanjifa ankoatra ireo roman. Matetika aloha ny boky développement personnel tena be mpitady dia eo koa ny roman
roman dia boky any ankizy koa eny presque misy mitaditady daholo ihany le izy fa développement personnel any tena tediavin'ny olona kokoa. Ho an'ny Sondra manokana nahitana tombontsoa teo amin'ny fiainana ny famakiana ireo karazana boky miresaka fampivoarana ny maha-olona ireo na dia vao iray taona monja izay no nahatafiditra azy tamin'ny fitiavana vaky boky. Vao aingana any manokana mamaky boky surtout resaka développement personnel tena hitako nanoana tena tsara be misy vokany be mihitsy mantsy le mamaky boky kaikany fa tsy hoe mamakimaky fotsiny fa tena misy vokany le izy. Ankehitriny vao solo ny famakiana boky ny fijerena horonan-tsary sy ireo fialamboly hafa raha ny fanazavany hatrany. Ho ana manokana raha tanina ohatra hoe mamaky boky sa mijery tele dia aleoko mamaky boky. Le mamaky boky mantsy ahoana raha izany manazava les sensations hoe misy suspense kokoa sady afaka eny le am'le film moa zany efa nataon'le olona le izy ohatr'izao fa aminah koa afaka mamorona ny cinéma ko ato anatin'ny lohako azy. Ho an'ny ana kosa indray efatry ny ela noho ny tiavany boky nanangonana ireo karazana boky samihafa amin'izao fotoana mizara ireo boky nananany amin'ny alalan'ireny hetsika isan-karazany ireny amin'ny mividy mirary izy. Antony andraisana anjara tamin'ny foire du livre no tanterahina teny Antaninarenina. Afahafampo azy ny mahita ireo mpiray-tanindrazana amin'ny liana amin'ny famakiana boky. Oui, za tena tia boky, tena manao collection na boky avatra amin'izay mihitsiny dia tiako be zara ho an'ny hafa dia misy taona izay tamin'ny herintaona teo nanao foire teto ihany livre en kilo le izy tena hoe tsisy tombom-barotra fa hoe ampitiavana be mba ahafahany rehetrarehetra mamaky boky na dia amin'ny sarany tena mora indrindra arany. Mafaly be anahy mahita hoe be dia be ny olona afaka mamaky boky amin'ny vidiny mirary dia izay tena satisfaction be ho anahy. Manampibetsaka amin'ny fikolokoloana sy ny fampivelarana ny sain'ny ankizy ny famakiana boky. Tsikatra nefa ankehitriny efa variana amin'ny finday sy ireo karazana teknôlôjia ny ankamaroan'ny ankizy aka mihavitsy ireo liana amin'ny famakiana boky. Ho fanampiana azy ireo liana amin'ny famakiana boky mila zarina mamaky boky dia ny mbola kely ny ankizy. Miaraka mamaky boky amin'ny ankizy na efa mamaky boky irery azy izy. Ividianana boky ny ankizy ary ampidirina ho mpikambana amin'ny renitra ny boky ireny. Anisan'ny loharano ahafahana manohy fahalalana ny vaky boky ka manana didy anampiny zanany ho liana amin'izany ny ray aman-dreny tsirairay avy. Dia lafim-baovao iny ihany koa no entina miseto anatin'ny dokavaritra vetivety aza misaraka aminay ary. Toi aussi, tu veux une Pâques spéciale? Avec un œuf sur le plat dessus? Mais non! Je parle du week-end cadeau spécial Pâques! Du 19 au 21 avril, achète un First Premium Plus, incluant des appels vers IAS, vers les autres opérateurs et vers l'international, 500 mégas et 150 SMS, et gagne un Netweek 3550 mégas en cadeau. Et partage des moments vraiment spéciaux avec les tiens. Sérieux? Tout ça pour 15 000 arrières seulement? Oui! Tape vite le dièse 322 étoile 92 dièse. Manana nofinofe ianao? Eto izahay hanatanteraka azy. Reharehanay eto amin'ny Bread Madagascar Banque Populaire. Ny mampahomby isan'andro ny tetikasan'ireo mpanjifa 3 hetsy. Manerana ny nosy. Na aiza manohana anao hatrany izahay. Andao ary hiara hanandratra amin'ny fikasanao. Bread Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent. Sarobidi ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja. Aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy. Manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao, ho any nofinofinao sy ny tetikasanao. Miaraka amin'ny hindrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana. Aza miasa saina fa ho karakaranay ianao. Antso ray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika mitetikasanao ho vita. Hindrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Vous n'en croirez pas vos œufs! Vivez la plus inoubliable des fêtes de Pâques avec Canal+.
Jusqu'au 20 avril, réabonnez-vous à votre formule et bénéficiez de 15 jours tout Canal+ pour profiter du meilleur du sport avec les quarts de finale de la Ligue des Champions, le Basketball Africa League. Sans oublier vos programmes préférés sur la chaîne Novegas. Pas encore abonné Canal+? Ceci est pour vous! Le décodeur avec la formule Access et le kit complet est à seulement 50 000 $, dans la limite du stock disponible. N'attendez plus! Extra propre, dinarale vovtsavony, extra propre, rakalte izy no tena ambony, extra propre, koa ny savambara, extra propre, mbola savony io no tena tsara, extra propre. Enoy ity misy vaovao atolotra ho anao, ity ny savony vaingana, ny fiasany tena haingana, mora manala loto, rano salamba tonga de mazoto. Savony vaingana io mandratra tsara, tasy rehetra to de miala tsara kalitao, mety be aminao. Rehefa mandeha amin'ny épicerie e ikisa fotsy teneny ry, rehefa mandeha amin'ny épicerie e ikisa fotsy teneny ry, e ikisa io le savony vaingana fotsy, io tena mety amin'ny raha fotsy. E ikisa ihany ny extra propre, ndana tonga de mividy zao de zao, fa io mety be aminao. Mamerina ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao, mbola manasanao hatrany hanaraka izany hatramin'ny farany. Anohizantsika ny fampahalalam-baovao tsy mbola voalevina ny faty hatramin'ny volana novambra lasa teo noho ny fisiany tsy fandraisana andraikitra ataon'ny lehibe ny OMC izay naniraka mpitandro filaminana hitifitra faty ireo olona 3 lahy tao Antsalova be ny 9 novambra lasa teo. Ireo olona voatifitra ireo izay voamarina fa tsy olona Ngalatromby raha ny loharanom-baovao ka takin'ny fiarahamonina ny andraisan'ny lehibe ny OMC antoerana ny fombandrazana amin'ny fandevenana ireo razana ireo. Fanampanazavana mikasika izay hoetiny Anja Robert Kolmajanga. Tsy mbola milamina ny disadisa eo amin'ny lehibe ny OMC ao Antsalova sy ny fianakaviany ireo 3 mirahalahy izay voatifitra ny maraimbe ny 9 novambra 2024 tao amin'ny terrain boly tao Ambalatera ao Antsalova be. Raha ny loharanom-baovao dia voaendrikendrika ho mpangalatromby izy 3 mirahalahy maty ireo. Natsikaritra ho niarany tsindry azo lena hatrany manoloana ity raha ity araka izany ny fianakaviany ireo voatifitra ka manao antsoavo ny amin'ny andravonana ny disadisa ny amin'ny anatanterahany lehibe ny OMC ny fombafomba rehetra takin'ny fianakaviany amin'ny fandevenana. Maty nivonoiny ireo anivon'ny OMC de mangataka fihonana zay sy dinidiny ka ohatrany lavalavana ny fotoagna, ohatrany tsy de misy ny andraikitra ho raisina de sahirana zany zay satria efa 9 mbolana zao ny nahafaty ireo zazareo, de ohatrany raha hoe faty olona atao hamaray lava, faty olona atao tsinotsinona, ohatrany raha hoe resaka tsy de mazava zay mahavahoaka madinika anay. Zay no itarainganay nareo aby ambony ao. Efa voapirofo fa tena nisy ny hadisoana zay vitany membre ny OMC amizao fahafatesany ireo zaza 3 lahy mirahalahy ireo. Koa noho izany dia nangataka fihonana indray mandeha tamin'ny lehibe ny OMC dia nahazo, de efa manaika ny hadisoany ireo olona reo fa tena tsy napoizina ny zavatra nahafaty le zaza araky tenenindreo fa tena diso zahay koa de ataotsika ny fandaminana sy ny fandevenana zay atao araka ny fomba enti-paharazana. Izahay kosa dia tsy manakana ny procédure panjakana zay atao ny fanjakana mahakasika ny zavatra zay fa ny fomba fandevenana satria io zazareo de tsy maty ny corona virus na covid-19, tsy maty ny peste fa maty ny bala ny polisy ankisirano be sao. Baiko avy amin'ny lehibe ny OMC zany zavatra zany. Efa hoen'ny mbolana araka izany ny razana mbola tsy voalevina hatramin'ny volana novambra ka hatramin'izao volana aprily izao. Ny fianakaviana izay mitaky ny fombafomba rehetra manoloana ny tsy fisiny ny fandraisana andraikitra
ka anaovana antsoavo amin'ny tompona ndraikitra mahefa ijery akaiky itirara ao Antsalova be distrikany Antsalova ao amin'ny faritra Melake ity. Faritra herinandro ny hetsika Tulipe 2025 izay atao mazanga ny 20 hatramin'ny 4 aprily ho avy izao. Ity hetsika ity izay isan'ny fanazaratiana ho fanamafisana trikifa izay iarahan'ny tafika malagasy sy ireo miaramila frantsay avy amin'ny Nosy Maurice, La Réunion, Seychelles ary ny Comores. Ahitana mpandray anjara mandidina ny 500 miaramila an-tanety, an-dranomasina sy anabakabaka ity hetsika ity. Fanadihadiana mikasika izay hoentiny Anja Robert Chandi. Ho fanamafisana sy ho fampivelarana ny fahaiza-manao ara-teknika sy ara-stratégique ary ny fifanakalozana traikefa, eo ihany koa ny fanamafisana ny firalahiana sy ny fifandraisana ao anatin'ny fahasamihafana izay no isan'ny tanjona ao anatin'ny Tulipe 2024 na ny fanazarantena ataon'ny tafika malagasy izay iarahan'ny firenena 5: Madagascar, la France, la Réunion, Seychelles ary ny Nosy Comores izay mivondrona ao amin'ny faritra atsimony ranomasimbe indianina. Eto amin'ny faritra Boenimo no mandray Tulipe 2024 ity. Safidiana manokana ny faritra Boenimo satria dia mahafeno ny fepetra ara-geografika sy stratégique. Ny faritra Boenimo noho ny fisiany faritra ranomasina sy an-tanety ary anabakabaka azo anatanterahana izany hetsika iraisana izany satria dia tsara ho mariana fa dia tafika anankitelo no anjay anjara amin'ireo firenena 5 ireo, dia ny tafika an-tanety, ny tafika an-dranomasina ary ny tafika anabakabaka mba fiarovana sy fandrindrana ny filaminana maharitra no antony anatanterahana ny hetsika toy izao na ny exercice. Tafiditra indrindra amin'ilay atao hoe fanomanana mialoha ny ambana izay mety iseho na ny menace izay iritsika mba tsy ho hisy izany na ilaintsona amin'ny teny vahiny préparation opérationnelle et défi pour la défense et sécurité nationale et ou régionale. Raha oharina tamin'ny Tulipe 770 izay natao teto Mahajanga ihany, ny Tulipe 2024 dia efa nisy ny fanatsarana natao raha tsy resaka fa tsy ny ara-teknôlôjia sy ara-pitaovana. Miaramila na mitafika nandeha anjara tamin'izany dia ankoatrany ireo miaramila 5 izay mandeha anjara zao dia nandeha anjara ny tafika avy any Afrique du Sud tamin'izany, ny avy ao Mozambique ary ny avy any Tanzanie. Rehefa manao etsokoatran'izao zay dia misy ny atao hoe retexte zay na hoe fijerevana retour de l'expérience. Raha ny fitaovana nampiasaina tamin'izany dia mazava ho azy ara-teknôlôjika dia mivoatra foana manaraka ny toe-java misy manerina an'izao tontolo izao. Mivoatra ny fitaovana, mivoatra ny fahaiza-manao na ara-teknika na araka-olombelona rehefa misy fanazarantena ohatran'izao. Ary izay koa ny anisan'ny tanjona mba hampitombo ny fahaiza-manao sy hitazomana ny traikefa izay efa nananana hatramin'izay. Aritra 5 andro ny fanazarantena izay atao ato anatin'ny distrikany Mahajanga voalohany, Mahajanga faharoa ary ny distrikany Mitsinjo, ka misy araka izany ny 4 ho an'ny mponiny Mahajanga. Manentana atsika rehetra ny amin'ny faritra izay vezivezen'ireo miaramila manao fanamina na malagasy izany na vahiny mba tsy atahotra na tsy ho gaga na koa sanatria andairan'ireo sao isan-karazana izay tsy mifanandrify velively amin'ny tanjona hanaovana an'izao fanazarantena miaraka izao, fa kosa hiakoka sy hiaina am-pilaminana miaraka amin'ireo mpanao fanazarantena na koa sarinady ara-tafika satria sarinady araka izay filaza izay no atao fa tsy sanatria koa hoe ady
miisa 510 eo ny mpandray anjara amin'ity fanazarantena tulipe 524 tanteraina eto Mahajanga ny 20 ka hatramin'ny 520 ny volana aprily 524. Lafim-baovao hafa kosa indray manampy amin'ny fitazana skoto sy fikolona ara-pahasalamana ny fampiroboroboana ny lafiny fanatanjahantena isy ny lalao fifaninanana ara-panatanjahantena izay karakarain'ny tily faritany Analamanga andrefana amin'ny 10 sy ny 120 ny volana May ho avy izao. Tanjona amin'izany ny anampiana ny fanabeazana eo anivon'ny skoto tily Antananarivo Analamanga andrefana amin'ny fitazana ireo ankizy. Rina Fitiavana no mitatitra ny Tsiprianjay. Tsy afa-misaraka amin'ny fanabeazana ao anatin'ny fikambanana skoto ny lafin'ny fanatanjahantena. Akoatra ny mahafitaizam-batana azy, manamafy orina ny firaisankina sy ny firalahiana eo anivon'ny fikambanana samihafa ny fiarahan-drehetra mandray anjara. Isarak'izany ny fifaninanana ara-panatanjahantena ho karakarain'ny tily faritany Analamanga andrefana ho tanterahana ny 10 sy ny 11 May ho avy izao. Tanjona ny anohanana ny fanabeazana skoto sy ho fampiroboroboana ny lafin'ny fanatanjahantena eo anivon'ny fikambanana sy ny orinasa samihafa. Taranja 5 no ifaninanana ka isan'izany ny baolina kitra, ny baskety, ny tsipy kanety be. Fepetra voalohany indrindra aloha dia ny ho an'ny sport rehetrarehetra dia tsy misy ny mpilalao licencié. Dia ny taranja rehetra ihany koa dia manaraka ny règlement fédéral. Na ny basket zany na ny foot na ny pétanque na ny échec ny ludo moa iny efa hitantsika hoe tsisy règlement fédéral fa misy kosa ny règlement arahana amin'ny ludo. Ao anatin'ny vatana tomady misy ny saina matsilo. Ny fanatanjahantena no tena antoky ny fahasalamana dia anisan'ny lehibe indrindra amin'ny fanatanterahana ny asa zany ny olona salama. Ny tanjona amin'ny fikarakarana ny hetsika dia fanamafisana fifandraisana sy ny fifankatiavana sy ny fiarahamentana ao anatin'ny mpiara-miasa ao anatin'ny fikambanana sy orinasa, fa indrindra kosa dia fanampiana ihany koa entomanana ho amin'ny fanabeazana ao anatin'ny faritany tily Analamanga andrefana. Misokatra ho an'ny orinasa sy ny fikambanana samihafa ny fandraisana anjara amin'ity fifaninanana ara-panatanjahantena ity ka hatramin'ny 30 Aprily ny farafisoroatana anarana. Eritaona lasa izay no nilazany fanjakana ny amerinana ireo tolotra mora ho an'ny internet mobile eto amintsika ho zakany Sarababe Bahoaka. Eritaona teoriana tsy mbola hita ny fampiarana ny sazy ho an'ireo orinasa minimtana ny sarany ambony amin'izay internet izay. No ny falafosan'ny internet ankehitriny, maro amin'ireo olona tsy maintsy mampiasa internet no manina ny fikarohana izay ataony. Ny internet izay tsy afa-misaraka amin'ny asa sy ny fianarana amin'izao fotoana. Manoloan'izany, mikady olana ireo mpandrarà misehatra amin'ny fifandraisan-davatra malina ny filan'ny mpanjifa amin'ny teboka iray ity. Fanampanaizavana. Arak'izay nilazainao teo izay dia ny resaka visioconférence, ny télétravail sy ny fialamboly maro hafa koa toy ny fijerena film amin'ny internet sy torak'izany dia efa tafiditra tanteraka anatin'ny fomba fampiasan'ny malagasy rehetra ny internet. Dia noho izay indrindra no antony nahatonga anay nanome tolotra internet illimité, izany hoe tsy misy tsony zany ny resaka hoe lany ny data amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny RVBeur fa na andro na alina araka ny lazaiko teo dia tena tsy misy restriction mihitsy, tsy misy limite fa tena illimité tanteraka. Dia amin'izay zany no azonay ilazana hoe mamaly tanteraka ny besoin na hoe ny fangatahan'ny mpanjifa zany io tolotra io. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray, tsy nanaja ny teny nomeny ny amin'ny tsara ny ady mandritra ity fetiny Paska ity araka ny baiko nomaly ny filoha Rosiana Vladimir Poutine atony hampangany ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky an'ity farany. Ny fanafian'ny Rosia ny Ukraine izay mbola mitohy hatrany amin'izao fetiny Paska izao, tsy araka ny fifanarahana raha ny fanazavana. Dia ny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Akasitrana feno anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mirary fety sambatra ho antsika tsirairay avy any an-tokantrano ihany koa. Veloma mandrapitafary ho amin'ny manaraka indray.
antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola vous a présenté ny vavao Xa ihany ny extra propre ndana tonde mividy zao de zao fa io mety be aminao. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.